Andiamansike Andiamanta manakarina Andiamansike Andiamanta manamina Miarabatika eto Fianarantsoa sy ny manodidina mba ho avy etondray amin'ny sabotsy ho avy zao ko eona amintsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra ngezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto Fianarantsoa zay dia be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany dia nahitany aviavy ny Betany dia nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay miaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy dia nanozona ny tafiotra nanao hoe mangina mitsara tonga dia nangina ary nitsahatra ry havana azo ozonina tsara ny fahantrana azo atao tsara ny manozona ny trosy ary azo atao tsara ny manozona ny aretina azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana ozonina imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly manozona reo herin'ny maizina ary misy vokany zany misy vokany azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty dia mba miaraka aminao indray ny tenako eto Fianarantsoa sy ny manodidina ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity dia ny tenako ny pasteur Ertina Randriary Malala indray no mba miona amintsika eto izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana Desambra ity mino fa ny zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao fa araka izany resako izany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra ozonina tena ozonina reo fahantrano tokantrano anatin'ny tsena reo famisavinana rehefan'ny olona ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatateraka an'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io eto amin'ny trano fivavahana Vahaon'olo Koantarandolo misy ihany moa zany aty Anosy ambony lakanosy io misy eto Bateravoly misy aty aty Ambalakely manodidina ny Fianarantsoa misy daholo fa ny tena goavana indrindra dia eto Tarandolo trano fivavahana Vahaon'olo Koantarandolo ambadiky ny station na essence station Shell no misy ny toerana io manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell hoe aiza zany station na lasante Shell zany dia ao ambadika kely no misy ny trano fivavahana Vahaon'ny oloko hitondra ny fampianarana hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo ho tahiny Jesosy ianao ary andray zavatritsika ao ambadika izany rehetrarehetra veloma tompoko taona 2023 io dia taona imezanao sy hitsikinao fotsiny ireo zay mieritreritra nisy ratsy ianao dia tsy ho tafia eo aminao tsy ahita irinao amen na alleluia ndao maka ny teny tompontsika ato amin'ny nomera itoko fa 30 finoana mahafindra tendrombohitra teneniny eo anilanao finoana mahafindra tendrombohitra hoe alleluia alleluia eo amin'ny andininy fatelopolo manao hoe aloha andiny fa 7 dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izay koa antodradronono sy tantely tokoa izy ary hitony ny vokatra avy tany kanefa kosa mahery ny olona zay monina eo amin'ny tany
ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe. Ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay. Ny Amalekita ny monina eo amin'ny tany atsimo, ary ny Etita sy ny Jebosita ny eo amin'ny Amorita, ary ny Amorita ny monina eo amin'ny tany avoana, ary ny Kananita ny monina ao amoron'ny ranomasina sy eo amoron'ny Jordanina. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatria Mose sy Kanana hoe andeha isika hiakatra mihitsy azahoantsika azy, fa aresy azy tokoa isika. Fa io kosa ny lehilahy izay niara niakatra taminy tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevona ny monina eo amin'ny tany izay manina hony. Ary ny olona rehetra izay hitanay dia olona vaventy be. Ny olona rehetra izay hitanay izy dia hoana? Ary nahita ny Nefilima teo izahay, ary nitaranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima, ary teo imasony dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony. Toko 7:12. Ary nanandratra ny feoan'ny fiangonana rehetra ka nitaraina, ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Eo amin'ny andininy favalo. Raha sitraky Jehova isika dia hitondra atsika ho amin'izany tany zany izy, ka omeny atsika dia tany tondra jonosy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo, ary aza matahotra ny tompon-tany, fa hanina ho atsika ireo ny fiarovany efa niala taminy, ary Jehova momba atsika koa aza matahotra azy ianareo. Haleluya. Teboka voalohany ho raisitsika androany dia izao: mila manana vision, mila manana vision, mila mahazo vision avy amin'Andriamanitra. Mila manana vision. Izay no teboka voalohany raisitsika androany. Haleluya. Raha vao iresaka momba an'izay atao hoe finoana mahafindra tendrombohitra izay tsika, dia ity tantarany zanak'Israely ity no anisan'ny namangin'Andriamanitra na voalohany. Tsy maintsy manana vision. Ny olona manana finoana dia tsy manana finoana ho azy hoe miteniteny fotsiny amin'ny vavany hoe za mino. Fa ny olona manana finoana dia manana vision, ary miankina amin'ny vision zay ananany, miankina amin'ny vision zay ananany no zavatra mitranga eo aminy. Miankina amin'ny vision zay ananany no zavatra iseho eo amin'ny fiainany. Miankina amin'ny vision zay ananany no hitranga eo amin'ny tokantranony. Raha androany ianao manana vision ngezabe avy amin'Andriamanitra, dia izay vision anananao ihany, izay vision ngezabe izay, dia azon'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao. Amen. Rehefa hiakatra ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypta, dia nampanantena Andriamanitra fa omba an'ireo zanak'Israely ireo, tsy hanary an'ireo zanak'Israely ireo, tsy hafoy an'ireo zanak'Israely ireo, ary nampanantena Andriamanitra fony izy ireo vao hiala ao amin'ny tany Egypta. Dia nampanantena Andriamanitra fa hitatana anareo aho, hitondra anareo aho, amme anareo ny lova anareo aho, omeko anareo ny tany Kanana, tondra jonosy tantely, omba anareo aho. Ary pirofon'izany hoy Andriamanitra dia zao: ho reseko ny Egyptianina
ary tsy maintsy resy ireo Egyptianina ireo, ary anokatra ny lalana ho anareo ny Egyptianina, isy lalana tsy maintsy misokatra, ary na misy ranomasina mena ary eo anoloanareo, hoy Jehovah, dia aza matahotra ianareo fa hisokatra io ranomasina io, tsy maintsy misokatra io ranomasina io. Ary nafinaritra tokoa dia izao ry havana, nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena, dia nisokatra ny ranomasina mena, dia nandeha tany maina ary zareo ireo. Halleluja. Rehefa afaka ny ranomasina mena nefa izy ireo, efa hiditra ao amin'ny tany Kanana, efa nina ho azavady? Efa kely sisa, andro vitsivitsy sisa, dia hitsofoka ao amin'ny tany Kanana izy ireo. Dia naniraka Mosesy, naniraka mpisafo-tany. Mpisafo-tany, inona dika izany mpisafo-tany zany? Olona nirahana mba hijery ny tanàna, manahoana ny fomba hidiranao, manahoana ny olonao, inona ny zavatra misy ao, manahoana ny sakafo ao, manahoana ny vokatry ny tany ao, manahoana ny toetany ao. Dia naniraka olona Mosesy 12 miralahy. 12 miralahy. Ny zanak'Israely dia nisy foko 12. Itsika eto Madagasikara dia misy foko firy? 12. Kanakana olona ray avy izy ireo, isaky ny foko nakana lehilahy ray avy. Rehefa nandeha nisafony tany izy ireo, nisafony tany Kanana, dia niverina, nitondra ny tatitra nakany Mosesy. Ry Mosesy eo, avy any amin'ny tany Kanana izahay, tony ny vokatrany. Ina ozy izy ianao ny vokatra avy tany? Tena tondra jonosy tantely. Ary ny Baiboly dia milaza fa ny ino izy ty ny voaloboka, ny sapaham-boaloboka, ny sapaham-boaloboka dia olona roalahy no milanja azy. Olona firy hoe? Ny sapaham-boaloboka, ny sapaham-boaloboka ty amintsika, le tangozany kely anankiray iny, dia olona ray dia efa mivimbinina kely ohatran'iny, dia mihinana dia olona ray mahalany azy. Fa tao amin'ny tany Kanana, iny le sapaham-boaloboka iny, olona firy no milanja azy hoe? Olona roalahy. Mahavokatra, tena misy sakafo, tanàna mahafinaritra. Fa saingy izao, samy nanana ny vision. Dia rehefa niverina ireo 10 miralahy ireo, 12 ny rahana, dia nanana ny vision. Inona ny vision izy 10 miralahy? Zao ny vision nanana. Eo amin'ny 720. Dia nilaza taminy izy kanana hoe, tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anahy izahay, koa tondra dronono sy tantely tokoa izy, ary itony ny vokatra avy tany. Kanefa kosa, zay ny vision hitany, kanefa kosa mahery ny olona izay monina ao amin'ny tany. Manina hoy ny olona ao amin'ny tany? Ary ny tanàna dia mimandra. Ny tanàna dia mimandra. Ny tanàna dia mimandra. Sady lehibe dia lehibe, ary koa nahita niteraky ny anakita tao izahay. Eo amin'ny 730. Ary nahita Nefilima teo izahay, dia nitaranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima. Ary teo imasony dia tahaka ny tsingetany izahay. Teo imasony Nefilima dia tahaka ninona ry zareo? Ary toy izany koa izahay teo imasony. Ary ahoana hoy izy? Ny vision hitan'izy 10 miralahy dia izao: mahery ny olonao, goavana ny olonao, matanjaka ny olonao, tsy azo idirana io tanàna io, mahery io tanàna io, mimanda ny tanàna ao, masika ny olonao. Izay ara teo imasony, dia ohatra ny tsingetana. Ohatra n'izy moa zany tsingetana zany, ohatra ny valala zany, ohatra ny valala zay teo anoloany. Ary ohatra zany koa fijerina azy, ohatra ny valala koa zay ny fieritseretana ny tenanay. Izany no vision. Raha vao miakatrao tsika dia resy, raha vao miakatrao tsika dia potika. Tsy azo hoe karanao, potika isika raha vao miakatrao. Maty tsika raha miakatrao,
izay ninona nananany zareo hoe izay ny zavatra hitany, izay ny vision nananany, izay ny vision nananany. Tsy possible ny akaratsika ao, maty tsika raha vao mitsofoka ao. Raha sianabavy, ny finoana dia izay vision anananao ihany, izay vision anananao ihany. Rehefa miteny ianao manao hoe mahery ny fahavalonao dia mahery izy. Rehefa mahita ianao matanjaka ny fahavalonao dia matanjaka izy. Rehefa mahita ianao fa tsy azo ny fiainanao tsy hiova mihitsy dia tsy miova io. Rehefa mahita ianao fa io aretinao io tsy ho sitrana intsony dia tsy ho sitrana intsony eo. Rehefa mahita ianao fa ianao tsy maintsy ho resy dia inona ny hafaranao? Tsy maintsy ho resy ianao. Rehefa mahita ianao fa mahery ny fahavalo dia maninona fahavalonao? Mahery izy. Izay vision anao ihany, izay vision anao ihany no tsy maintsy mitranga aminao. Rehefa mahita ny ianao ary manana vision ianao fa azo resena tsara ny fahavalonao dia ho resy ny fahavalonao. Azo potehana tsara ny fahavalonao dia ho potika anao io. Azo sitrana tsara ny aretinao dia ho sitrana ny aretinao. Tsy maintsy ho tafita ianao dia ho tafita ianao. Miakina vision anao. Ataovy amen raha resy lahatra amin'izany ianao. Alléluia. Teneniny eo anilanao, miakina amin'ny vision anao. Miakina amin'ny vision anao. Ny hitan'izy ny zavatra hitan'izy folo mirahalahy dia zao. Resy itsika, mahery ny olonao, mimanda ny tananao, misy tanana, misy fiarovana ny tananao. Tsy possible hidirantsika ao. Resitsika raha mitsofoka ao. Itsika ara teo mason'ny zalahy, ohatra ny tsingetana, ohatra ny valala, ry zalako ho avam-be. Tsy possible. Zany ny vision hitany. Inona indray nefa ny vision hitan'ny Josoas Kaleba. Josoas Kaleba eo amin'ny andininy toko faefatra ambin'ny folo. Toko faefatra ambin'ny folo. Andininy fahenina zao mivaky ny teny. Ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefona, izay isan'ny safon'ny tany, dia nandritra ny fitafiny. Ary ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanaky Israely rehetra izy roa laka nanao hoe ny tany zay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Ahoana ozy? Asivorakoraka mahafipera latsana bavy. Josoas Kaleba indray dia nahita an'ilay tany nosafoina fa ahoana ozy izy? Tany tsara indrindra, mahavokatra indrindra, mahafinaritra indrindra, tena tsara indrindra. Ry zalahy rehetra tsy nahita hoe tany tsy azo hidirana, hienjana ny tanàna, ho faty eo tsika raha mitsofoka. Izy roa indray nahita tany mahafinaritra ny tany ao, tany tsara indrindra ny tany eo. Ataovy aleloia. Andininy fahavalo. Ary raha sitraka Jehovah isika dia hitondra atsika ho amin'izany tany zany izy, ka omeny atsika dia tany tondra dronosy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompo-tany, fa hanina ho atsika ireo. Hanina ho atsika ireo. Teneny mafy zay, hanina ho atsika ireo e. Tohany ny fiarovany efa niala taminy. Ahoana hozy izy? Ny fiarovany efa niala taminy. Avereny mafy ahoana hoe? Ary Jehovah momba atsika ka aza matahotra azy. Ny zavatra hitany Josoas Kaleba dia zao, hanina ho atsika ireo. Nahita sakafo. Josoas Kaleba dia nahita sakafo, nahita hors d'œuvre, nahita entrée, nahita vorontsiloza azo hohanina, nahita sakafo miaraka amina desera, nahita haniko hohanina, hanina ho atsika ireo. Ary tsy vitany hoe nahita sakafo izy, fa zao koa ny hitany, ny fiarovan'ireo olona vaventy be ireo, ny fiarovany efa nanina ozy izy? Efa niala taminy, efa niala taminy, tsisy fiarovana tson'ireo. Asivorakoraka mafy raha lasanabavy. Raha lasanabavy, miakina amin'ny vision anao, ny finoana mafindra tendrimohatra, dia manana vision. Manana vision. Ahoana ny fahitanao ny olanao? Ahoana ny fahitanao ny fahavalonao? Ahoana ny fahitanao ny problemanao? Ahoana ny fahitanao ny zavatra sarotra anananao io? Miakina amin'ny vision anao.
ny finoana mafindra tenibohatra miakina amin'ny vision anao no zavatra hitranga rehefa miteny ianao manao hoe mahery ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe matanjaka ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe goavana ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe tsy azo idirana io dia maninona izay dia tsy azo idirana io fa rehefa miteny ianao manao hoe faible ny adversaire dia maninona izay rehefa miteny ianao tsisy dikany io dia maninona izay rehefa miteny ianao hoe resy io dia maninona izay ahita zavatra ny amin'ny masonao androany anana vision ngezabena ianao androany anana vision ngezabena ianao androany ataovy aleloia mafy zany izany nahatonga inona ny zavatra nitranga rehefa mijery ny toy ny tantara rehetra ianao a lehilahy anankiroa rery lehilahy anankiroa rery tamin'ireo génération reo olona niala tany amin'ny tany Egypte niala avy tany amin'ny tany Egypte anankiroa rery no niditra ny tany Kanana raha misy mahalala izy any anaran'ireo olo reo teneny mafy zay mahalala ny anarany avy reny mafy Josuas Kaleba Josuas Kaleba rery no tafiditra tany amin'ny tany Kanana fatatrona tonga ny Josuas Kaleba tafiditra tany satria tsotra ry antony nanana vision izy efa hitany demeloa fa ho tafiditra ao tsika andovan'io tanàna io tsika ho resy ny fahavalontsika i Josuas Kaleba irery no tafiditra tao le folo lahy tafiditra sa tsy tafiditra izy folo lahy tonga tao sa ringana satria naninona ny vision inona hoe azavady miakina amin'ilay vision tsy nanana vision izy tsisy vision izy ary rehefa tsy nanana vision izy alleluia niakina amin'ny vision niakina amin'ny vision nananany rehefa nahita izy fa tsy ho tafiditra tsika dia tafiditra izy tsy tafiditra rehefa nahita izy tsy tafiditra tsika dia tafiditra izy tsy tafiditra ozy Andriamanitra rehefa sy amin'ny vision nareo hoe tsy tafiditra dia tsy tafiditra ianareo fa i Josuas Kaleba nahita fa tafiditra ao tsika andovany tany Kanana isika hanina ho atsika ireo tsy maintsy tafiditra ao tsika androany amin'ny anaran'i Jesosy anana vision mahafinaritra ny ianao reo latsinabavy ataovy alleloia nisy anabavy zay tamin'ny herinandro io anabavy io dia zao io anabavy io dia zao nisy fotoana izy mitomany amika isaky miona zay menada ranomaso foana ampijaliany ny vadiny izy ampirafesiny vadiny izy tsy omeny ny vadiny vola izy ary misy fotoana izy mivady efa tena saraka mihitsy tsy zakako tsy mipapa hery tena ozy izy naleko ny saraka no tany amin'ny ray aman-dreniny izy nampahery azy aho misy fotoana izy mitaraina amiko io anabavy io inona ny zavatra ataoko aminy rehefa mitaraina izy mamiazo vola kely eny aho manohana azy amin'ny resaka sakafo aho mamefre azy aho nisy fotoana izy nangataka ekolazy njana ny tamiko mba nanana tamin'izay dia nomeko ekolazy izy mitomany foana izy dia nanomboka zavatra tsapako tamin'io anabavy io dia zao nampahery azy aho niteneko fatary tsara ny olana izao any olanao ranabavy ianao tsy manam-bola io ny mahatonga ny vadinao mampirafy anao ianao tsy manana asa io mahatonga ny vadinao mampirafy anao ary ianao mangata-dava any amin'io mangataka any amin'ny foana ianao dia izany ny tsy hitiavany ianao zany mihitsy papa ozy izy izao ny teniko aminao hitsodrano anao ao aranabavy manana vision fa ianao indray ny amelona azy aoriana kely ao manana vision fa ianao ny ampidi-bola ao an-tranao manana vision fa azo tomobile ianao dia andadilady ivadinao io manana vision fa ianao ny vidy frizidera ao an-trano ianao ny ampidi-bola ao an-trano ianao ny fitahina amin'ny zavatra rehetrarehetra ao an-trano manana vision ataovy alleloia voaray an'le anabavy misy fotoana izy nanatonatany an-trano zao ny teny tamiko pastera tsy te angataka atsony aho resy lahatra le teninao iny aozy izy
fa manomboka eto fa tsofrano manomboka eto fa isokatra daholo amin'izay ny lalana rehetrarehetra isokatra ny lalana resy lahatra le teninao iny papa fa hatramin'izay manantena ny vadiko fa manomboka eto tsy anantena azy tsony fa izy indray no angataka aty amiko izy indray no hitady aty amiko izy indray za indray no hikarakara za no ampidi-bola ao an-trany tena eniko natanjaka amin'ny finoany lianabavy tonga tao an-tranoko tao izy indray andro ny tantara izay manana vision ngezabia pastera manana vision ngezabia halleluja mitsofoko rano zaho izy tonga eto tsy hitady vola ty amin'ny pastera tsony aho tsy angataka intsony aho androany ny farany andehanako eto fa hotahin'Andriamanitra pastera halleluja niona tamiko izy tamin'ny lakamisy teo dia zao ny teniny tanteraka daholo pastera tiana ozy izy reny le vision rehetrarehetra ireny tanteraka tsy mifamaly tsony zay mivady tsy miady tsony zay mivady izay mivady ozy izy lasa mifankaty inona pastera ny antony za ndray zao ny mampidi-bola ao an-tanàna ozy izy za ny mampidi-bola ao an-tanàna miditra pastera ny million miditra pastera ny fitahina miditra pastera ny fakakana amin'ny alalako ary maro zay efa nampidiriko teo zay dia zao pastera ozy izy nisy fotoana ny teny any ramse za ozy izy efa nanao voady fa anome 5 million fiangonana anatitra any amin'ny fohy be amin'ny alalan'ny fitahina ny men'Andriamanitra dia andeha alaiky pastera le 5 million nivadiko tsy nanaiky nivadiko tsy nanaiky fa za pastera zao ny voadiko izy izy tsy maintsy tanterahako ny voady ka androany a pastera tonga eto halleluja netiny le anabavy avany ny valobo bezibez tsaratsara netiny tao anatin'ny 5 million ataovy halleluja mafy zany ho tanterahako izy izy ilay voadiko ilay visionko ilay finoana ilay zavatra no teneniko fa izaho lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary vadiko tsy maintsy mandady lady amiko rahalahy sy anabavy malala tia hita vehivavy maro ahy eto androany tsy nivadinao tsony ny amelinanao fa ianao indray ny hitondra fitahina ao anatin'ny tokantranonao tsy vadinao mampifilafila intsony no amelina ny akonanao ianao ampiditra amina million maro tokantranonao ianao fitahina ho amin'ny fianakavianao ianao fitahina ho an'ny havanao ataovy amanina raha tsy lahatra amin'izany ianao fikohanana vision ianao androany inona ny mahatonga anao mbola ampijaliany ny vadinao satria ianao mbola mahita mahatonga anao ampijaliany ny vadinao satria ianao mbola mahita fa ny vadinao mbola matanjaka ny hoenao ny vadinao ny mampidi-bola ny vadinao ny anteheranao mbola zay zao ny vision anao androany ny karama mbadinao ny anteheranao misy vehivavy eto ampijaliany ny vadiny amin'ny karama ampijaliany ny vadiny amin'ny vola mampahery anao a anana vision vaovao anehenao ka hitany amin'ny masonao fa tsy oranga mampirafitsony ny amelinanao fa ianao indray ny amelina ny tokantranonao ianao amin'ny alalanao ny avitanareo trano amin'ny alalanao no azahoanareo tany amin'ny alalanao no azahoanareo fiara amin'ny alalanao isorinasa hitsangana anana zany vision zany anehenao anana zany vision zany anehenao ataovy halleluja mafy zany Nandriamansike Andriamanitra manan-karena Nandriamansike Andriamanitra manan-mena miarabantsika eto Fianarantsoa sy ny manodidina mba ho avy eto indray amin'ny sabotsy ho avy zaoko eo amintsika menakavy ary hiditra ao anatin'ilay loha hevitra ngezabe tsika hoe anozona ny herin'ny fantrana anozona ny trosy ny zavatra tsapako tao anatin'izay roa volana nateto anateto Fianarantsoa zay a dia be loatra ireo olona tena hoe andevozon'ny trosy andevozon'ny fantrana sy ny tsy fananana azy ndray andro Jesosy rehefa nandalo to Betany dia nahitany aviavy ny Betany dia nozonony Jesosy indray mandeha io aviavy io aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay miaraka tamin'izay maina le aviavy hatrany amin'ny raviny ka hatrany amin'ny fakany nozonony Jesosy ndray andro Jesosy dia nanozona ny tafioty nana hoe mangina mitsara tonga dia nangina ary nitsahatra ry havana
azo zonona tsara ny fahantrana, azo atao tsara ny manozona ny trosy, ary azo atao tsara ny manozona ny aretina, azo ataoko ny manozona ny herin'ny famisaviana ozonona imbetsaka no rehefa mivavaka ho an'ny olona no manozona reo herina devoly, manozona reo herin'ny maizina, ary misy vokany zany, misy vokany zany, misy vokany azo atao tsara ny manozona ny fahefan'ny démonie rehetra. Koa amin'ity sabotsy ho avy zao ty de mba miaraka aminao ndray ny tenako eto Fianarantsoa sy ny manodidina. Ny alarobisy lakamisy moa misy ihany fotoam-bavakantsika amin'ny 12 fa ny fotoana anisan'ny goavana dia ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity. De ny tenako ny pasteur Fianarandriary malala indray no mba miona amintsika eto izany andray izay fampianarana taridalana avy amin'ny tompo amin'ity sabotsy fahafolon'ny volana Desambre ity. Mino fa isavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranonao, fa araka izany resako zany tena hoe ny zavatra tena hokendrena dia tsotra hozonona, tena hozonona reo fahantrano tokantrano ao anatin'ny tsena, reo famisavinana alefan'ny olona, ary omen'Andriamanitra fahefana ianao anatanteraka an'izany. Manomboka amin'ny 7 ora maraina io fotoana io eto amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko antarandolo. Misy ihany moa zany aty Anosy ambony lakanosy io, misy eto Bateravoly, misy aty Ambalakely, manodidina ny Fianarantsoa misy daholo fa ny tena goavana indrindra dia eto Antarandolo, trano fivavahana Vahao ny Oloko Antarandolo, ambadiky ny station na essence, station Shell no misy ny toerana io. Manontany olona rehefa tonga amin'ny station Shell ianao, tsy any amin'ny Total fa eo amin'ny Shell, hoe zany station na lasante Shell zany, dia ao ambadika kely no misy ny trano fivavahana Vahao ny Oloko. Hitondra ny fampianarana, hitondra toroteny ary hitondra vavaka ho anareo ho tahiny Jesosy ianao ary andray savaritsika ao ambadika zany rehetrarehetra. Veloma tompoko.